miarivo taona. Ary hitako fa indro nisy anjelnidina avy tany an-danitra nanana mifanalidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe teny an-tanany dia nisambotra ilay dragony izy dia ilay menarana ely ny devoly sy satana zany ka namatotra azy arivo-taona matotra azy arivo-taona. Ao anatin'izao tontolo izao noravany satana sy ny anjeliny voafatotra mandritra ny arivo-taona. Gadra eto amin'ny planeta tany simba sy potika ary maizina izy ireo. Irery miaraka amin'ireo devoly ny satana ary tsy maintsy miandry fotsiny ary misaina lalina ny amin'ny sazy hiatra aminy amin'ny hoavy. Ireo tanàna olo, ireo alamay ary ireo taolana maina, ireo rehetra ireo dia vokatra mahatsiravina noho ny ady ny fanaovan'ny satana tamin'ny lanitra avokoa. Voafatotra toy ny ao anaty lavaka tsy hitanono lehibe satana izao, tsy misy olona lainy fanahy sy ho fitahany intsondry havana. Ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo amboniny ary mena fahefana itsara izy ary velona izy ka miara-manjaka amin'i Kristy arivo-taona. Apokalipsy 2:24. Raha eo am-pandiniana ny anjara ny satana, ireo izay voavitra kosa mifaly amin'ny voninahitra tsy hailazahina ny an-danitra. Iaona amin'ny anjely mpiaro azy ny tsirairay, ny anjely izay amaly ireo fantahina marobe mikasika ny fiainany tetỳ an-tany. Amin'izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampibaribarina zavatra rehetra dia anasa azy ireo andray anjara ho toy ny mpitsara ary ho sokafan'Andriamanitra eo alohan'izy ireo ny tantaram-piainan'ireo olona very. Anana tombontsoa ireo voavitra ahita hoe maninona ny olona sasany tonga aty an-danitra fa ny sasany kosa tsy mba tonga aty an-danitra. Ny eritreritra miafin'ireo very dia miariary amin'izy ireo ankehitriny ary nosokafana ny voaly ahitana ireo adi-panahy izay nandrotika ny fanahy tsirairay. Ary na dia niasa sy ny fihetsem-polon'ilay anjely lavo aza dia ho hita mazava. Eo amin'ity toejavatra ity dia hisokatra sy angarangara sy baribary ny toetran'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Korintiana 1:9-2 manao hoe sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara an'izao tontolo izao. Andray anjara amin'ny fitsarana ireo very ny voavonjy ary melohany andraisan'ny tsirairay ny saziny farany dia hojerena ampitandremana ny fiainan'izy ireo ka olombelona mahafantatra sy mahazo ny ady teto an-tany no hanao izany. Ny teny sy ny asa rehetra nataony ary ny toe-tsaina dia mavesa-danja ho enta manoatra ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinany didim-pitsarana dia azo antoka ary voafaritra ny sazon'izy ireo farany. Amin'ny fiafarany arivo-taona Jesosy ny voavonjy dia miomana hiverina eto an-tany ary tonga ny fotoana hiatrehan'ny satana sy ny anjeliny ary ny very ny valinasa nataony. Tsy ho ela ry havana, tsy ho ela dia andova ny tany ireo voavitra fa melohan'izany aloha Andriamanitra dia anatanteraka ny fetra farany fitsarana ary anadio izao tontolo izao ho afaka amin'io tanteraka.